Tany amin'ny faritra Analanjorofo iray amin'ireo faritra malaza amin'ny resaka andramena, tsy manaiky ny andorana ireo tahirina andramena kosa ny avy anivon'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana raha nambara ny tompon'andraikitra nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa mivoatra na miasa ny vondron'olona ho antoky ny tantana aradrariny tao amin'ny tampon-tanàna ny Soanieran'Ivongo tamin'ny faran'ny herinandro teo. Tetikasa izay ametrahana fitantanana mahomby amin'ny tandavanalan'ny manompana ny zavamisy miorory ny mponina raha vao miresaka bois de rose tsy misy mahasamanambara ny zavamisy ireo tompon'andraikitra any an-toerana mahakasika izany. Zora Kotindrina. Teto amin'ny drefa Analanjorofo, 12 isa ny bolabolan'andramena hitanay teto an-tokotany. Raha nambarany tompon'andraikitra, mbola any an-toerana ireo bolabola ireo ary efa nalefahana anivon'ny ministera ny taritra momba azy ireo. Manana olana kosa nefa ity sampandraraha ity eo amin'ny fanaraha-maso ireo andramena ireo. Ary ataony rem-poko rem-pirenena fa ny manana olana zany zay amin'ny contrôle io. Ny olana nananay tokoa dia ny moyen na moyen financier io na moyen matériel dia zay zany anisany problème anankiray zany mi-empêcher ne zany sy tonga à temps réel raha ohatra ka misy alerte hoe amin'ny toerana zao misy zay zany anisany bloqué ne. Rehefa nandeha nijery ireo tahiry sasany izahay dia narirarira ary tsy nisy netiny teny sy nitondra hevitra ireo tompon'andraikitra samihafa. Nakaiza ireo andramena sasany, ireo ve no stock saisie tato anatin'ny sampandrarahan'ny aly eto ity? Inona no tsy amelana ny mpanao gazety aka sary an'ireo tahirin'ny andramena sasany eo ampelantanan'ny fanjakana? Sinapozina nefa ny zava-nisy, miantra manaina amin'ny resaka andramena ankehitriny hoy ireo rehetra nanontanianay taty Fianareva Atsinanana sy Soanieran'Ivongo. Dia za zany raha vao resaka io za tsy miditra mihitsy. Za sady tsy mihinana ny volana io, sady tsy miresaka momba an'io na dia zany rehefa tena misy affaire maizina be tsy raha mampatahotra be tsy fiainana mafia be mihitsy izareo mikiraka mbola tsy misy maty fa tena menasy dia sana mivateliana dia za be boka ao dia ny menasy nataony zareo tao niditra tany tamatabo mihitsy ny avekena tany tamatabo mihitsy. Famezivezena no nahazon'ny mpanao gazety raha niezaka nanantonareo tompon'andraikitra Isatsokaja mikasika ny fanondranana antsokosokony bois de rose. Tsy hita izay tahirina andramena hafa azo alaina sary fa mifanilikilikika andraikitra avokoa izay rehetra nanontaniana. Isan'ny mety tena hoe tompon'andraikitra mety goragora ao anatin'ity zavatra ity zarony roa mandinika izy. Tsy hoe fanipazana baolina zany fa samy manao izay andraikitra sy nytandefiana. Satria teneno zany hoe misy nolasamboly misy afaka rehefa avy tsy manontany tena fa moa misasa tsirairay mitondra an'iny. Etsy andanin'izay, mikasa ny andoro ireo tahirina andramena kosa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Manodidina ny 300 metatra toratelo ireo andramena kasaina hodorana ireo fa hoe simba sy tsy azo amidy intsony. Mitsipaka izany fandorana izany ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana na ny Alliance Voary Gasy. Mametraka ihany amin'ny tsy isiany mangarahara izy ireo. Raha ataontsika hoe efa somary ratsiratsy ireo dia ny mètre cube amin'izao efa 3500 €, mbola misy any amin'ny 1 million d'euros any zany io dorantsika io. Ka noho izany zany tokony hitady hevitra atonga andreo ohatra hoe omena tantsaha mpanao asa tanana ohatra satria mijaly amin'ny matière première koa ireo mpanao asa tananandreo dia ezaka ataon'ny fanjakana zany ao anatin'ny assainissement ny bois précieux. Mila manao karazana ohatran'ny hoe recensement ny bois de rose misy efa tapaka kajanona zany mivakoka aloha dia recensena daholo hoe aiza misy bois de rose firy ny quantité iny dia atao mazava tsara mihitsy le quantité iny dia zay no eritreretana hoe ny traçabilité an'izy ny tsara jerena voalohany indrindra dia avy eo mieritretra hoe ahoana anaovana an'ilay izy. Mbola miandry ny fandarana asa avy amin'ny ministera kosa ny avy eo anivon'ny sampandraraha miaro ny tontolo iainana sy ny ala na ny direction régionale de l'écologie, de l'environnement et de la forêt na ny DREF. Na izany aza, hita mivaingana ny asa ataon'izy ireo ka nahafahana nahatratrarana ireo bolabola 750 iray volana lasa izay teo anelanela mananara sy maro antsetra. Tsy ho tafiditra ao anaty fitrandrahana tao amin'ny tetikasa mivoatra izay ataon'ny Alliance Voary Gasy ny andramena. 300 alina hektara no iasan'ny tetikasa, 900 € no teti-bola iasany ao anatin'ny 3 taona izay famatsim-bola avy amin'ny vondrona Eoropeanina ary olona 400 alina no azo tombotsoa amin'izany.